Vehivavy tia matetsy amin'ny magrobe oririka, maro ireo namaly ny antso. Atany Antomasina miakatra ny maripana any Ambokarivo. Rotsakorana teto an-drenivohitra omaly alina, saika DIBO-DRANO avokoa ny ankamaroan'ny lalana. Sabotsy raika amby roapolo Aogositra raika amby roapolo sy roa arivo manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra ny MBS tonga sondra ianao tanatin'ny fampalalam-baovao ka manasa mampanajana sy ampitiavana tena koa anaraka izany hatramin'ny farany. Oetiko any Tomasina avetrany arenao ato anatin'ity vaovao ity maneho ny hetsika fitakina sy fanoherana ny fibodon'ny orinasa lehibe iray ny tany ny ponina ao Ambokarivo Tomasina tamin'ity androany ity. Tamin'ity androany ity dia nisy ny hetsika fanairana nataon'ireo ponina ireo. Mialy raronombana sy Andra Kotomalala no mitatitra amintsika izay vaovao izay. Raha mateti-pitranga ary miverimberina ny ady tany eto Madagasikara. Any amin'ny komuna Ambohitandro roa Ambokarivo faritany Toamasina dia miamafana ny toetra rà satria manohitra hatramin'ny farany ny fibodon'ny orinasa vahiny filateksa ny tany ireo ponina. Miantso ny tompon'andraikitra ireto farany hijery akaiky ity raharaha ity. Tsy mazava ho ireo ponina no nahazoany orinasa lehibe io ny tany izay toerana manan-tantara. Raha araka ny filazan'ireo zanadrazana tany misy fasana sy vokatra maro hitany kasainy ity orinasa ity ho alaina io. Le problème zany misy tetikasa zany hiditra eto. Mazava tsara fô tany ty loha tany ampanjakana fa nefa kosa mba iorovane zany satria mahazanadrazana zany amin'ny fasana ity mba iorovane zany tandrazane zany zay monina eto zany mba tsy ikitikitina zany mba ampanajagna zany le zavatra fa tsy hoe atao ankeriny. Voalohany vavolombelana zany io fasana misy briky io tegna razambeny taloha hatram'izay iny voalohany razambeny teto amin'ny faritany ty Ambokarivo ty. Ary zay agnatreny zany zay miara-monina eto zanadrazana daholo zay ankatreny zany. Tamin'ny andron'ny mpanjakana Mbs Sabotsy dia fa io fasana io. Zay tantara tamin'ny dadabeny taloha. Agny amin'ny rivotonga satria fa misy firy fandimby io zanadrazana teto. Fa io voalohany. Raha karaha aketo fogna mbola tsy mafantatra datiny loatra. Satria fa ela dia ela. Ary zay raha njamadinika avy afara zao. Efa nisy ny hetsika fanangonana tsoniana ataon'ireo ponina tamin'ny herinandro lasa teo enti manohitra ny fikasan'ny orinasa lehibe io aka ny tanin'izy ireo. Hiakatra fitsarana amin'ny alatsinainy mavy izao ity raharaha ity. Androany moa dia nanao hetsika fanairana ny solontenan'ny ponina miaraka amin'ireo zanadrazana any an-toerana. Tompony mangatakato ny malagasy amin'ny raharaha famarotana tany amin'ny vahiny satria dia amina hektara maro ny tany lasan'ny vahiny. Tsy mbola nisy ny famaizana azy ireny satria misy ny firaisana tsikombakomba amin'ireo olona ambony ary mahazo alalana izy ireo amin'izany ka ny malagasy indray no miafy. Kaporaraka tanteraka ny fananantany eto Madagasikara ka mila vahaolana maika sy maharitra. Izay ny momba niny fa iverina eto Antananarivo renivohitra kosa isika satria dia potika ary efa tena miasimba tanteraka ny ankamaroan'ny lalana eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Voarotsakorana omaliny fotsiny dia efa DIBO-DRANO ny ankamaroan'ny tanàna teto an-drenivohitra. Tranga izay mampitaraina sy mampitondra faisana ny mpampiasa lalana ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana hijery sy hanao lara-pahamiana ny momba izany. Nanao ny fanadihadiana momba izay tamin'ity androany ity Ando miaratina sy tahirinena ranarinirina. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao potsika ary feno lavaka tanteraka ny arabe ety amin'ny diga Anosipatana ety faritra maromaro eto an-drenivohitra mihitsy no misedra izany olana izany. Raha tsy laza fotsiny tsika fa tsy nety 67 hektara Andavamamba atao mandinika indy. Mampitaraina ary tena mampitondra faisana ny ankamaroan'ny mpampiasa lalana mihitsy izay faratsin-dalana izay raha tsy evana dia vao omaly no nisy ny rotsakorana izay voasikajo manasara taona kanefa dia fa DIBO-DRANO avokoa ny ankamaroan'ireo arabe. Anisan'ny zavatra anankiray tena sakana ho an'ilay fitaterana misy ilay zany na ohatrana hoe sarety zao na ho an'ny mpandeha tongotra tokony misy fanambarana zany ny lalany. Raha tena ho avy favaratra moa raha fahitantsika an'izao hoe vohiny zao no orana kely fotsiny mandeha zao no hitantsika eo amin'ilay lalana. Ka raha tena anatin'ny tena favaratra be ve zany sika mety hoe
Hanon tapatalo zany mandeha amin'ny lalana amin'izay fotoana dia fa nisy zany teto. Hanon tapatalo ny olona, nisy ny olona tomina amin'ny sarety. Tokony mba mila ezaka mihitsy zany amin'ny fanamboaran-dalana zany ny mpitondro ambony ao. Tena feno rano hatramin'ny trottoir hatrany ary dia misy fiantraikany be amin'ny indrindra fiariana andavanandro na mampandeha tongotra na ny mandeha amin'ny fiara ohatran'izany. Dia mba mangataka izay mba hijerena ny lalana raha fahavarana agnamany ohatra izao dia ngamba nitotota hatrany amin'ny loha mihitsy satria raha vao orana kely ngamba ny tsy haiko hoe 4 mm iny raha ohatra ka refesina dia ohatr'izao ny rano eto maika moa zany fa rehefa fahavaratra rehefa le andro cyclone ireny dia efa tsy maintsy mitatra ny lalana le dia mitombo ny vola mivoaka dia miakatra ny vidim-piainana mazava ho azy satria raha ohatra zao etsy angamba ny lasa iodina indray ary vao tena tsy azo aletsony ity lalana ity. Tokony atao aloha zany amboarina daholo zay zavatra azo amboarina amin'izao mbola tsy avy zao ny orana fa rehefa avy ngamba ny orana nga ino ntsony atao fa dia ngamba tsy hetsika ao an-trano daholo ny olona rehetrarehetra dia eo confinement vita ho azy indray. Araka izany fanamboarana maika no ilaina tsy hitarany fahavoazana rehefa amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra. Ny lalana raha atao ihany koa no singa fototra sy ny fampandrosoana eto amin'ny firenena ka tsy tokony atao ambanin-javatra mihitsy. Sehatra maro no mifampiankina amin'ny lalana ka laharam-pahamehana ao antsika ny fanamboarana izany. Eo izay vaovaony sosialy izay hatrany dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy anosy vavaka ny fanombohana ny fampiofanana ireo vehivavy te hisehatra amin'ny tontolon'ny nomerika sy ny teknôlôjia vaovao. Tanjona ny ahafahan'izy ireo mivelatra sy mampiroborobo ny fahaiza-manaony eo amin'izay tontolon'ny nomerika izay. Ny firenena raha teo dia tsy afa-miala amin'ny fivoarana sy ny firoboroboan'ny teknôlôjia vaovao izay. Mbola iando miaratiana sy tahiriniana hatrany. Miroborobo ary mivoatra ny teknôlôjia vaovao, miovaova isan'andro mihitsy izany, tsy azo itovirana intsony satria dia saika ny sehatra asa rehetra no efa mirona amin'izany ankehitriny. Efa maro rahateo no liana amin'izany indrindra ny vehivavy. Misy ny zavatra tokony ho fantatra mialohan'ny idirana amin'ny sehatra io raha no mafisy ny tompona andraikitra iray misehatra amin'ny lafiny nomerika sy ny teknôlôjia vaovao. Isan'ny laharam-pahamehana ho azy ireo ny fanomezana fampiofanana ny vehivavy te hisehatra ao anatin'izany ho matianina kokoa sy hivelatra ao anatiny. Izay zany tsikarotra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy afaka miala amin'ny resaka digitaly isika. Hitanay fa be da be ny vehivavy maniry hisehatra ny tontolon'ny digitaly dia nefa misy tsy manana compétence sy tsy manana fahefana manao an'ilay izy. Ny fehezana ny teknôlôjia angamba ny aloha sarotra satria miova foana ilay izy, miova isan'andro isan'ora mivoatra foana zay ilay innovation. Ho anay manokana dia satria moa zay entreprise miasa ao anatin'ny numérique dia amin'ny alalan'ny teknôlôjia ampiasainay sy ny ressources rehetra misy ato aminay zany no nieritreretanay. Fahafahana mivelatra ao anatin'ny tontolo numérique aloha angamba dia tsotra fotsiny hoe liana amin'ny zava-baovao, amin'ny zavatra miseho, amin'ny fivoarana ara-teknôlôjika sy ny digitaly dia eto izahay fotsiny aty ambadika manampy sy manosika amin'ny fahaizana mampiasa azy ireo. Androany tetsy anosy vavaka no ny fanombohana ny fampiofanana ny vehivavy hisehatra amin'ny nomerika sy ny teknôlôjia vaovao. Mpianatra navita fianarana, mpiasa te hanitatra ny asa fivelomany ary ireo olona tsy manana fahafahana natanteraka izany no kendrena amin'ity fampiofanana ity. Izay ny vaovaony sosialy fahiditra tao anatin'ny vaovaony kolontsaina kosa indray isika dia mikasika ny fanjifana sy ny famarotana ireny boky tonta ireny no votoantiny ity fanadihadiana izay entina mbitso verisitraka sy Mateo Prince aminao ity. Ampahafantarina aminao ao anatin'izany ny antony mahatonga ireo olona manjifa boky tonta ary avy aiza no azon'ireo mpivarotra ireny boky tonta ireny ary toy ny ahoana kosa ny dingana arahiny ahafahana mamerina azy ho azo jifaina indray. Arora ny fanadihadiana. Rehefa akatoky ny fidiran'ny mpianatra toy izao dia mirona amin'ny fividianan-boky avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny. Ety amin'ny fivarotana boky tonta no tena ahitana mpanjifa betsaka rehefa vanim-potoana toy izao. Misy mantsy ireo boky tsy hita raha tsy ety, misy antony manokana ny mahatonga izany raha ny fanazavan'ity mpivarotra ity izao. Ny boky any amin'ny librairie boky vaovao daholo. Fa ny boky ety aminay maha-boky tontan'azy ifaneraseran'ny boky rehetrarehetra zany. Mety manana tsy fahita eny amin'ny librairie ilay olona dia entiny ety aminay.
dia izay mampatonga an'ilay hoe tsisy eny amin'ny librairie ilay izy fa misy aty aminay satria aty aminay zany mifanerasera aty daholo ny boky efa bonne occasion rehetra. Raha ireo boky fampiasa any an-tsekoly indray dia misy amin'ireo boky no tena be mpitady indrindra miraharaha teo moa ny eny amin'ny fivarotana boky tonta ka mahasarika ireo ray aman-dreny kokoa mba hampiana ny fasairanana. Manomboka amin'ny 7 ariary dia efa mahazo boky iray ety amin'ny fivarotam-boky tonta ety Ambozatovo raha ny nambaran'ity mpivarotra iray ity. Tsy maharaka ny boky tonta. Inona ny boky tena hoe be mpitady indrindra? Boky le programme malagasy reny amidy ny vita le vokariny eto amin'ny Madagasikara reny ohatra hoe lovako, boky ny Maxime Tejanary, tsy mahatsasabidy ny vaovao foana vao mividy ny olona. Classe d'examen préscolaire. Raha oharina tamin'ny herintaona izao na nahoana ny fahavitrihan'olona hoe tonga mividy boky? Hita hoe miezaka kokoa izy amin'izao no tamin'ny herintaona. Fa izay tena indraindray zany tsy fahampiana dia miverina fotsiny aloha. Mbola misy dingana arahin'ireo mpivarotra nefa mialohan'ny hampiratian'izy ireo ny boky eny an-tsena mba hahasarika ireo mpanjifa. Tsisy ohatran'ny hoe voalohany indrindra aloha miverifie pazy ianao. Izay aloha zany no tena hoe fomba iray ahafantarana hoe tsy banga ny boky. Fa koa misy fomba iray vao raisina ohatr'izao fotsiny ilay boky dia tsindriana ohatr'izao dia efa hitanao zany ohatra ny raha vao misy pazy mibanga iny dia milatsaka to dia tsapany tananay milatsaka ilay boky iray izay. Faharoa jerevanao ohatr'izao ilay boky ty zany izao hoe boky tsisy banga mihitsy dia raha ohatra izy ka misy banga dia tsy maintsy hitanao amin'ny pazy amin'ny sisiny iny hoe misy latsaka kely na misy mivotra kely na ohatr'izay dia amin'iny ny verifie azy. Diovina ny boky, kikisana izy, fonosina izy, asiana lakôly izy, asorina izay kikisana amin'ny papier vera raha ohatra ka misy malotoloto ohatr'izay. Misy tena misy fanatsarana. Efa misy ireo mpamatsy sy manokana azy ireny. Isan'izany izao ireo ray aman-dreny manana boky efa tsy miasa intsony, ireo toeram-pianarana tean'olona boky ao amin'ny tranom-bokiny, ireo efa mpanakalo boky mihitsy ary izy samy mpivarotra ihany. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena dia nisokatra androany ny andiany voalohany tamin'ny tournoi volleyball firaisakina teto amin'ny faritra Analamanga izany. Ekipa efatra avy no mandrafitra ny sokajy anankiroa. Ahatra 2 andro moa ny lalao fifananana ka hifarana ho an'ny rampitso. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay nambitso Aogositra sy Mathieu Prince. Tafarainy tisiny maniny eo amin'ny taranja volleyball ho an'ireo ekipa sokajy lehilahy tafiditra ao anatin'ireo non licencié ity tournoi ho an'ny taranja volleyball ity. Misy 9 ireo mpandray anjara ao anatin'ny fiadina ny amboara ary ny zara ho sokajy anankiroa dia ny poula A sy ny poula B. Ho an'ny poula A izao dia ny ekipa ny GABV sy ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no nifanandrina tetsy amin'ny LMA Ampeflony maraina teo. Ny rava 520 no 13 ny lalao ka nandresy tamin'izany teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Misy masotsivana hafa ihany koa na ahafahana ny fantana ireo ekipa nandray anjara. Anaran'izay zany natao fampiresana ao anatina fifankatiavana anatin'ny lalao ara-pirahalaina. 7 isaky ny sokajy ka ny 2 voalohany no miakatra ao anatina sokajy tonga dia miatrika ny lalao manasan-dalana avy hatrany. Sokajina ao lehilahy ny ekipa mandray anjara fa saingy amahalalao azy izay moa dia eritreretina hoe raha isy ny vehivavy na ray ao anatiny anao dia afaka milalao. Fa tsy voatery isy vehivavy ihany koa nefa ny anasan-dalana avy hatrany. Resaka fepeta sy mafijivana izay nitakina dia tsy maintsy nametraka règlement izay tsy mifanalavitra amin'ny règlement amin'ny fédération malagasy ny volleyball eo ihany koa ny fédération malagasy fédération iraisam-pirenena ny volleyball. Izany hoe arbitre ny fédération ihany koa no mitsara eto dia manaraka izay règlement sy ny fitsipidalao izay ny lalao rehetra. Raha pitso maraina no hiatrika ny lalao atsasadalana avy hatrany ireo ekipa tafakatra etsy amin'ny gymnase any Saint-Peflo. Ny tolakandro ihany dia hiatrika ny lalao famaranana ireo ekipa ka izarana ireo amboara tandrifiny ekipa tafakatra eo amin'ny larana voalohany sy 2 ary 7 raha ny fanazavana.
Io amin'izay lafim-baovao ny fanatanjahantena izay hatrany dia rahampitso no anatanterahana ny fifaninanana Coupe de Madagascar eo amin'ny sokajy U16 amin'ny taranja volleyball. Androany no natao ny fanaraha-mason'ireo club sy mpilalao izay natao teny amin'ny commune Andranina ohatra izany. Nisy ny fijerena ireo atota taratasy fisoratana anarana ka tafiditra tao anatin'izany ny licence ho an'ireo mpilalao sy ny mpanazatra izany. Teo ihany koa ny fijerena ireo ekipa izay andray anjara ny fanaovana akitsapaka ny fampahafantarana ny tetiandro ho an'ny andro voalohany anatanterahana izany fifaninanana izany. Rahampitso alahady moa no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny lalao ka amin'ny 7 maraina no anomboka ny fifaninanana eny amin'ny site Itosy. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena indray dia miaina ao anatin'ny fanahina sy orooro indray ireo mponina any atsinana ny Mexique amin'izao fotoana izao. Antony ny fiverenana ny rivo-doza iray izay efa namely mafy any ity firenena iray ity. Raha tsy nahafatesana sy naratrana olona izany teo aloha dia ahina itera-doza sy hitondra faharavana-goavana kosa amin'ity indray mitoraka ity. Mialy Rarombana sy Andry Rakotomalala. Ny tomboery ary tafiditra an-tanety eny amin'ny fanjakany Veracruz any atsinana ny Meksika indray ilay rivo-doza antsoina hoe Gruesa Umalzuma ivo Androany Sabotsy. Rivo-doza izay tombana no tafiditra ao anatin'ny sokajy fahatelo rehefa nahazo hery tany amin'ny Golfe du Mexique araka ny loharanom-baovao. Manoloana izany dia mandrindriranantsy ireo mponina ny an-toerana noho ny fisian'ity rivo-doza izay ahina hiteraka fiotsahana tany sy tondra-drano ity. 500 kilometatra isan'orana tafio-drivotra miaraka amin'ny oram-baratra entin'ity rivo-doza ity araka ny nambaran'ny ivon-toerana misahana ny fanaraha-mason'ny rivo-doza Amerikanina any an-toerana. Nanjary lasa rivo-doza mahery vaika sokajy fahatelo mety hanimba trano sy foto-drafitrasa eny amin'ny morontsiraka ary hiteraka fianjerana azo sy tondra-drano goava ny Gruesa ho ny fanamafisan'ny vomiera ara-tsosialy misahana ny rano any Mexique. Araka ny vinavina hatrany dia hena ny herin'ity rivo-doza ity indrindra rehefa mihoatra ny tandavan-tendrombohitra saingy noho ny fisian'ireo renirano matanjaka ny Veracruz dia mailo ireo tompony andraikitra. Manoloana izay loza manambana izay dia efa nandrefa-petra fisorohana sahady ireo manam-pahefana ny toerana. Nisy ny fananganana toeram-pialofana roanjato isa izay ho ampiana 2,000 araka ny voalaza hatrany. Nakatona ihany koa ny ankabeazan'ireo lalana miazo an'i Veracruz tamin'ity tolakandro ity. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fametrahana takelaka fiarovana amin'ny varavarana sy varavarankely ao amin'ny seranatsambo any an-toerana. Samy nandray ny andraikitra tandrify azy tamin'ny alalan'ny fanangonana rano koa ireo mponina ao amin'ity firenena ity. Raha tsy ahivina fa nindrony izao ity rivo-doza Gruesa ity no namely an'i Meksika tamin'ny alakamisy teo ny voalohany ary izao niverina omaly fo androany izao indray. Faraky ny famantarana manokana hitantsika teo iny sy hiditra atao anatin'ny vaovao politika isika manomboka eto totosa androany hetsika fialamboly no karakarain'ireo vehivavy ao anatin'ny antoko-timo tetsy amin'ny kianjan'ny finoana etsy beoririka. Maro ireo vehivavy namaly ny antso ary tonga namaly ny fanasana ihany koa ireo politika eo anivon'ny antoko-timo sy ny teo anivon'ny RMTM. Arora ny fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindratsary ny toky Ramarola. Fialana kely amin'ny mahazatra noho ny amafin'ny fiainana iainan'ny renim-pianakaviana ka niara-paly izay no antony fionambe ny vehivavy tima Analamanga sy ny solitena andreo fatra sasany androany atetsy amin'ny kianjan'ny finoana beoririka. Maro ireo namaly ny antso ary dia tena niala voly tokoa.
na dia teo aza izay fialana kely amin'ny mahazatra izay dia nandeha ihany koa ny fiainoan-kevitra ara-politika tamin'ity fety ity ka nisantatra ny lahateny tamin'izany ny filohan'ny vehivavy timma eto Analamanga. Noho izany noho ny fahasahiranana mahazo antsika dia miala voly kely aloha manala amoany hoe manala azy kely izay ilay fitenerana tanora manala azy kely satria hiatrika zavatra tena mafitsika ato ato hiditra ny mpianatra ny aretiny ity mbola tsy fantatra hoe manao ahoana ny vidim-piainana midangana dia midangana tsy takatra ny fahefa vidiny ny vehivavy izay nampatonga anay vehivavy tiako Madagasikara nanasa antsika ary tsy ny vehivavy irery nasaina amin'izany fa nisy ny fikambanana izay mitovy sainana amintsika dia hisaorana be da be eto tsy misaraka amin'ny asa sosialy sy ny politika. Rehefa hoe politika dia tsy maintsy miteny zahay rehefa tsy mety satria izay ao anatin'ny RMDM. Ny RMDM izany hoe rotoben'ny mpanohatra eto Madagasikara. Rehefa ao anatin'izany izay tsy maintsy miteny ny alahelinay. Nisy ny fehi-kevitra izay navoaka tamin'ny fitoanandona taon'ny RMDM izay misa 9 misy ao anatin'izany ny sahaza ny vehivavy amin'ny fahasahiranana menjady. Ka izay no ataonay hoe ory fanjakana tsy mila zavatra mirentirety zahay, tsy mila zavatra hoe mahafalifaly fa ny anay dia jerevo ny ato vilaninay satria izay manahirana anay. Izay zany ny antso lehibe ho ataonay vehivavy aminareo mpitondra fanjakana, jerevo ny antso pisinay mijaly loatra ny vehivavy. Mbola eto Antananarivo ka tonga nanamafy ity hetsika ny vehivavy timma ity ihany koa ny mpandrindra ny RMDM any Fitovinany. Ny mamaika kosa ho ity renim-pianakaviana ity dia ny anatanterahana ireo fehi-kevitra 12 tamin'ny fikoanandro nasionaly ny mpanohitra. Ho anareo bro politika ao amin'ny tim nasionaly, ho anareo RMDM bro politika nasionaly, mitambatra atsika zao areran'ny Madagasikara zany. Miarahaba aloha ny atoko tim fa hatramin'izao ny atoko tim dia mbola misy na hatrany fokotany eran'ny Madagasikara. Torana voninkazo anareo amin'izay satria na dia tsy ao anatin'ny fitondrana i dada na tsy mitarika mijory foana ny atoko tim. Tosaingy izao mbo mangataka fa mangavangina kely ony izay ny afatra nampitondraina avy any Manakara mba tsy dio re ny tim any Manakara fa volony izy ireo ny andrainareo. Zahay RMDM koa dia hanokatra ny varavarana ary hamelatra ny fangambanana irasika misakafo lavy agny anareo. Ka noho izany ny tipitenenina dia izao kianjana fitolomana ty ho anareo bro politika ny tim sy ny RMDM. Matoy anareo bro politika mandinika ny raharam-pirenena sy mandinika ny itondranareo anreto vahoaka manaradianareo aoriana reto. Mangataka izahay vita ny fikoanandro nasionaly izay nataontsika teny amin'ny bypass, nisy ny fehi-kevitra ny tsoahana, nisy ny zavatra ny fanarahana. Ka noho izany efa horay volana zao navitana aya simsimagny sy dabadigny raha ela zay ka ba irairaina fa mandady ny tramo lahela ny fianikenehina. Zava-dehibe loatra eto amin'ny firenena izany vehivavy izany ka tokony omena lanja manokana io kosa ny solitena ny RMDM. Ianareo vehivavy araka ny fanadihadiana nataoko dia zao misy volandolo manao hoe ransatrana ny zoky tiaro ny zandry fa ozy ransatrana ianareo vehivavy tiaro ny olombelona. Noho izany betsaka ny mivoy hoe lasy ny vavy miralain tahotra zao mitovy ny tsy mitovy amiko fa ianareo no avolenta satria raha tsy mety hiteraka nareo dia tsy misy olombelona ntsony eto ambonin'ny tany. Zay noho izy ianareo no avolenta satria raha tsy eo nareo tsisy olombelona ianareo mpampianatra voalohany
ranay mampinono zany manapalibena rehefa atrasazonareo dia mbola mitaiza fanoroa indray mitsotrika fanoroa ny fitenenana ka zany ny anataranatsika zao a tsy ny vehivavy tima ihany no resahako zao fo any vehivavy rehetrarehetra zay mahatsiaro fa misy ny tsindry azo lena amin'ity firenena ity mahatonga atsika na hoe miaro le zalahy io. Ny mpandrindra nasionaly ny antokotima kosa moa tena namafy fa satatra ambavarano ihany izao etsika teto amin'ny makrobeorika izao ka ho avy tsy ho ela ny andro anatanterahana ireo teboka 12 tamin'ny fikaonan-doha nasionaly ny mpanohatra iny. Tsy ho an'ny antoko politika irery fa ho an'izay rehetrarehetra namolavola sy nanapa-kevitra namoaka iny fehi-kevitra iny dia manana didy aman'andraikitra amin'ny fanatanterahana ireo fehi-kevitra 12 izay efa nisy teo santarana fa ny andininy voalohany no tena mavesa-danja indrindra amin'izany fehi-kevitra izany. Noho izany ny fotoana ionantsika eto androany dia ataontsika toy n'le hoe santatra ambavarano ihany fa ny manetsabe mbola ho avy. Eto amin'ity kianja ity no amelomantsika indray ilay finoana satria ty toerana ity tokoa dia antsoina amin'ny hoe kianjan'ny magro finoana. Volavolaintsika miandalana eto ny finoantsika rehetrarehetra fa eo ampelantanantsika tanteraka ny vahaolana hoentina mamahanty fijaliana sy fahasairanana mahazo an'ity firenena ity. Ny masoandro modimony nampalailo androany atetsy amin'ny kianja finoana beoririka tamin'ity androany ity. Ireny itatsika tamin'ny sary teo ireny dia maro ireo olona tonga namaly ny antso ny vehivavy tima tamin'ity androany ity. Ireo vehivavy nanontaniana kosa dia tsy miova fa mbola resy lahatra tanteraka amin'ny filomarika ravalamanana ary manantena mafy ary vonona tanteraka ny ametraka azy hitondra any Madagasikara indray. Fanazavana. Marina fa avy lavitra izay ary ny etsika dia ho an'ny alamanga ihany fa vehivavy moa hitantsika ihany amin'ilay fihetsiketsena fa tena efa maika sy dodina satria ity toetra raha-pirenena ity efa tena miatraika any anaty vilanintsika rehetrarehetra any a dia tsy hainay ny tsy hitondra ny anjaranay eto amin'ny mahavehivavy anay amin'ny anjarany didinay a dia mahatonga anay zakatsaka koa na eny izay fa efa manomboka manetsiketsika ny eto analamanga tsy diso anjara koa izay bongy lava dia izay mahatonga anay nandeha nakaty aloha nampitosika ny analamanga ary izay koa anetsika ny anay any bongy lava. Vehivavy ity moa ny tanjona vehivavy rehefa vehivavy izay dia tena toka-pohatra ny siny izy. Ny antony nahatonga anay nanitrikitrika tena hoe hirotsaka anaty fikambana vehivavy tima dia ny fijoroan-dravalymanana tao amin'ilay atoko mihitsy dia ny fijeren'ny-dravalymanana manokana ny vehivavy indrindra dia izay ny tena nanosika be da be tena anao an'ilay vehivavy tima dia ny tanjona moa dia efa le hoe ny fametrahana ny ravalymanana eo amin'ny plasiny dia ny vehivavy rehefa izay ny anazy dia izay ny tanjony tsisy afa-tsy ravalymanana ihany dada ihany ny tanjony hatramin'ny farany dia izay nahatonga ny nanosika zany satria manomboka ohatrany hoe maivandanja zany amin'izao ny vehivavy amin'izao fitondrana misy atsika amin'izao. Hatramin'izay efa nanomboka vao nanomboka ny tima tamin'ny 2000 teo amin'ny 13 mai ireny le hoe izay leny eo efa nanomboka hatramin'ireny dia tsy niala mihitsy ny hatramin'izao satria izay manohana ny dada foana na inona zava-mitranga na inona zava-mitranga. Rehefa ao anatiny hoe mandeha miditra amin'izay dia miditra amin'ny fikambanana vehivavy tima tsy tokony ohatr'izao tsony izany satria hafa mihitsy izany tamin'ny dada nitondra teo tena hita mihitsy ny hoe mba moramora ny fiainana mba milamindamina mba azoazo fa izao izany efa trop be izany le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Izay izany dia tena trany amin'ny voalohany mihitsy nefa tima hatramin'izay efa hatramin'izay mihitsy nay izany tanjonay dia ny alany filotondram-pahatrakana io satria tena tsisy zavatra mandeha amin'izay lohan'ny intsony mihitsy ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy na ara-bola izany na ara-pahasalamana na rehetrarehetra tsisy mandeha amin'ny lohan'ny intsony mihitsy manaraka izany koa le fiainan'ny vahoaka tena hita mihitsy hoe tena mitotongana tanteraka tsisy mandeha amin'ny lohan'ny intsony. Tena miova raha ohatra ka dada ny tafaverina amin'ny toerana satria hatramin'izay nitondra ny dada tsy mba nisy an'izao fiainana ohatr'izao izany mihitsy fa izao ve totongana any amin'ny 4% ny fiainam-pirenena amin'izao tena tsisy izay tsy mikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy.
Anoizatsika ny fiarahana amin'ity hariva ity tahaka ny mahazatra aloha hevitra maro no velabelarina tao anatin'ny fandarana saila zao. Ho an'ny omaly anisan'ny mena sehatra tao anatin'ny fandarana izay nivanianany mpandrindra ny RMDM any amin'ny faritra fitovonany ny firesana ny lafiny ara-tsosialy momba ny fidanga ny vidim-piainana sy ny tontolo ny fampianarana eto Madagasikara izay tena marary ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Arao fanadidina nataony namana mpanao gazety Mialy Rarombana sy Andry Rakoto Malala. Sakireo-ponina manerana ny nosy mihitsy no mitondra fitarainana mikasika ny fahalafosan'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Toa fahatsopana-tenana trano ihany koa no hita amin'ity fitondram-panjakana ity. Raha nilaza ny filoham-pirenena fa hijerem-baolana ao anatin'ny 3 andro izay vidim-piainana izay, toa tsy misy fiovana akory izany mandrakaka ankehitriny fa taony teo ihany no eo. Nahitsy ny mpandrindra ny rodobe ny mpanoitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara any amin'ny faritra fitovonany raha nilaza fa toa fampijaliana sy famonoana ny vahoaka malagasy ny zava-misy. Magnabarabara olo kaiky izy io ka hay amboarina agnatin'ny 3 andro ny vidin-draha. Dika zany fanahinina zany no mampiakatra an'le vidin'entana sy ny vidim-piainana eto Madagasikara. Matoa afaka amin'ny teny any matoa ny rajoelina fa agnatin'ny 3 andro dia tsy maintsy midina ny vidin'ny entana ilain'ny vahoaka. Magaga zany kaiky raha sitrapo zany izy io. Zao veny atao hitondrana an'ity firenena ty zay tiana hanaovana azy mampalahelo fanahinina tao zany ny fampijaliana ny vahoaka malagasy zay ataon'ity fitondrana ity. Ahoana moa ny zavatra anatin'ny 4 volana anatin'ny 4 taona no afaka miteny ny mpitondra eto Madagasikara fa hoe anatin'ny 3 andro dia tsy maintsy midina. Dikan'izany azo ampidirina anatin'ny 3 andro azo fehezina dia rehefa afaka roviana indray izy io dia pakarina. Amin'ny mampana be azy dia naneho ny fahitany mikasika ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara ihany koa ity mpandrindra ny RMDM any amin'ny faritra fitovonany ity. Ohatran'ny karazana fanimbana an'le fampianarana an'le zanaka malagasy ny fomba fampianarana eto Madagasikara. Izy io moa miresaka n'ilay fanabeazana sy fampianarana, izy io tsy fanabeazana fa ny rehetrarehetra manabe miainga ao amina ray aman-dreny dia avy eo ny manodidina dia ny mpiara-monina samy mpanabe daholo zany. Ary ny anisan'ny zavatra tena mampalahelo rehetrarehetra ihany ao tsy mifanaraka amin'ny soatoavana malagasy ny programa fampianarana eto Madagasikara. Aiza ve raha matao tika isaky ny miova ny fitondrana, isaky ny miova minitra dia miova ny programa fampianarana. Aiza misy firenena manao an'izany? Fanaovana tsinontsinona ny vahoaka malagasy ny zava-misy araka ny nambarany ity mpanao politika ity hatrany. Tokana ihany ho izy ny vahaolana anarenana sy ampandrosoana ny Madagasikara dia nialany ny filoham-pirenena. Aminay agny zany tsy hoe tsy fahaizana mitantana izy io fa tena tsy firarahiana olo. Hafa moa ny tsy fahaiza mitantana zany hoe mety mbola mikavivi ianao fa le izy dia tena tsy firarahiana. Fa raha fahaiza mitantana tsy fahaiza mitantana izy amin'ireny le sosikevitra sy le fanakianana omena reny ve dia tsy tokony mba hiarina anao raha tena tsy fahaiza mitantana. Tsy tokony hiteny intsony fa mampiatra le andiny voalohany amin'le fehi-kevitra ny mety farafareraka atsika mitantatanta satria tsy hoe nono io satria izy efa tsy miraharaha. Andriamatoa ny rajoelina ny problème nany hoe ny olana amin'ity firenena ity tsisy ambadika zakananay dia ny fialana Andriamatoa ny rajoelina no vahaolana ity firenena malagasy mamintsika ity. Fa tsy misy tsy mitaraina vokatra ny tsy fandriam-pahalemana ireo mponina manerana amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisan'ny miaina izany ireo mponina any amin'ny faritra Bongolava iny amin'izao fotoana izao. Anisy moa ny fidiran'ny solon-tena ireo mponina mivantana tamin'ny alalan'ny ANTSO atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ny omaly ny tantarana zava-mitranga tany antoerana. Mamidina amintsika izay vaovao izay Mialy Rarombana sy Andry Rakoto Malala hatrany. Za rehefa lasa sakafo isan'andro ny resaka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Bongolava. Tsy vitany mangalatra ireo omby any ambala ireo dahalo-polony maro mirongo fitaovam-piadiana fa mahavita mandatsakaina mihitsy. Miorooro ireo mponina izay voatery mandao ny toeram-ponenany manoloana ny zava-misy. Bongolava mandry fahalemana amin'ny mponina. Isan'andro sisy fandriam-pahalemana amin'ny trano. Mahasamby commune iray ato anatin'ny district ny Tsiramadia faritra Bongolava. Isan'andro asandalo fon'olona fanasiana tsy oby lasandalo tsy misy azo. Isan'andro mitaraina amin'ny mponina atao hoana ny ondry atao any an-trano ny ondry maro be tsy ndeha ao an-trano atao ny tokotany ny ondry alainy dahalo
Hery fanambola velona ny tantara mibongolava mandrola ny zava-misy. Tantara mipaika ny amin'ny eniny dia tsisy matorany hatrany tony. Vehivavy atao anaty lahany akady, lehilahy ny tambary, ny olona antitra be aterina any amin'ny toerana lavidavitra. Maraina vonoana. 2 kilometra miala amin'ny masosa tanàna Fonera. Toerana anankiroa tasiany dahalo. Lasa mimby efa 30 metry olona ray voatifitra. Dalina nafika bandy kely. Tonga basy kalatsy. Mijano fampanantenana poakaty sy fampanofinofisana ireo vahoaka fotsiny ny teny fanomezan-toko nataon'ny filoham-pirenena izay nilaza fa hamaha izay olona tsy fandriam-pahalemana ny toerana izay. Tsy misy ny fandraisana andraikitra ireo mpitandro ny filaminana izay tao zary lasa haingo tanàna fotsiny ihany. Velotaraina manoloana izany ireo mponina. Efa misy toerana malaza be amin'io, inona tsy ijerena akaikin'ny zava-misy io. Raha tianareo na mpandroso ny diaspora mingary fandriam-pahalemana aloha atao voalarany. Amin'izao fotoana taiza nisy dalo-valopolo andeha nafitra, misy vehivavy andeha nafitra, efa lasa fikaramana ny asan-dalo zany. Tsy mandray ndraiky ny fitondrana. Ka eto tsy dia miteny. Tsy mijanona mitady vahaolana zay ary mitady lalana. Amoahana ny alahelonay satria nao efa manao be marenina be. Raha tonga tatỳ aminay ianareo tatỳ masonika vary. Ny fandriam-pahalemana ny voalohany ary tsy maintsy zavana vahaolana hatramin'izao tsisy vahaolana vao misy miditra anatin'ny lalina be mihitsy azy. Isan'andro vaky maso, fanafiana, fanakanan-dalana, atsisy arity tonga ny zandarina dia maso. Fampandritany, mampidiradika fotsiny eto tanàna, tsy midina ny mpanavoatra. Maranidy, tsy mandray andraiky. Ohatra mampametra-panontany ihany ilay zava-mitranga. Tianareo hoe liesa nareo mihitsy no efa miara-miasa amin'ireo. Dia izay ihany koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Isoraka ianao naraka izany hatramin'ny farany. Aza adonona kosa fa mbola misy ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny famerenana ny fandarana ahoana marina ary ny horonan-tsary atolotry ny MBS ho anao amin'ity alina ity kosa dia mitondra ny lohateny aveo last saga. Manasana raha tsy saraka amin'ny fahitalavitry ny MBS. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny alatsinainy indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.